Mbola arivavaka sika amin'ity alahady ity zahay Jesosy dia mbola hoentinao mitanila miara-mivory amin'ny anaranao eto amin'ity tranonao ity. Fotoan-dehibe ho anay zany satria fotoana hitenenanao aminay, fotoana anatonanay ny latabatra masina, andraisanay ny tena mandranao mba hanatanjaka ny finoanay ary azonay manolo tena ho anao amin'ny zavatra rehetra. Misaotra anao ny amin'ny teny famelan-keloka efa natolotra ho anay teo, ary zao raha nambara ny teninao dia apetrao ambavako ny teninao, sokafo ny fonay tsiraray mba handray izany tenino zany mba ho fiainanay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amin'ity alahady ity izay alahady fa 20 manaraka ny Trinité ry havana dia ny tenin'Andriamanitra amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 10 no anjara amintsika. Jaona toko 10 antomboka amin'ny 7:20 ka hatsahatra amin'ny 7:30. Rehefa miara mahita ny teny sika dia toy izao no fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny Solomona, ary nitangorona ny jiosy izy ka nanontaniany hoe, ambara-paovino no ampisalasalanao anay? Raha ianao no Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe, efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiky no manambara ahy, kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondrika. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy ary izy manaraka ahy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay. Ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanan'ny ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Dia anakavato indray ny jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe, maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, koa ny asa manahoana amin'ireny moa no hitoranareo vato ahy. Ny jiosy namaly azy hoe, tsy asa tsara no hitoranay vato ianao fa fitenenany ratsy, satria olona ihany ianao nefa manao amin'ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy voasoratra amin'ny lalànareo va hoe, hoy izao Andriamanitra ianareo? Raha ireny izay nanaovany izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo foanana, moa izay no asiany ray ka ny ray no amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy izao zanak'Andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asan'ny raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy mino ahy azy ianareo dia minoa ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary izaho ao amin'ny ray. Amen. Ry ray masina no manamasinana fa marinana amin'ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala amin'ny tomboina mandrakariva ho anareo ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Voalohany indrindra dia faly miarahaba antsika mianakavy, faly mifanatitra aminareo indray miaraka amin'izao tenin'Andriamanitra izao tenako. Anisan'ny arena izay ahafantarana sy mampalaza ny firenena iray ry havana, ny rakitsy ny ela na ny vakoka izay manana soatoavina avo tokoa, manana lanja mafonja tokoa. Nisy tamin'izy ireny no tahirizina tao anaty trano fitaratra voahidy mafy, ary misy kosa ireo hafa izay mianjaanja eny ankalamanjana eny tahaka ny Tour Eiffel eto Paris ohatra. Fa izay tantarain'ny evangelista Jaona eto amin'ity perikopy anjarantsika ity dia ny amin'ny fialofan'ny Solomona. Ny fialofan'ny Solomona io sisa no tavela tamin'ilay tempoly voalohany izay rava, ary tsy vitany hoe ajaina, tsy vitany hoe arovana ireny vakoka ireny, fa manana soatoavina mampihetsi-po izy, manana valeur sentimentale. Anaka ireo kristianina voalohany dia
nivavaka nampiasa ity fiarovany Solomona ity mba hivavahana. Ny asan'ny apôstôly toko fahadimy andiny faharoambiny folo no miresaka an'izany. Nivavaka tao ny fiangonana voalohany. Ary eto dia lazainy Jaona fa Jesosy tena niaza dia mba mivezivezy tao amin'ity fialofany Solomona ity. Nivezivezy tao Jesosy. Inona no antony? Ny andro moa mangatsika raha teo. Fa ny fanontaniana izay tonga ho an-tsaina avy hatrany mba teo amin'ny toeran'ireto jiosy reto isika ka nahitany Jesosy mandehandeha mivezivezy eo amin'ity fialofany Solomona ity. Ny fanontaniana izay teraka ao an-tsaina avy hatrany Jesosy. Inona no nataony Jesosy mandehandeha samy rehetra teo? Inona no antony? Angamba tsy te hamerina ny tantara momba ny lasa izy. Fa eo amin'ny serasera moa, eo amin'ny communication, io momba ny lasa io. Izany hoe mikasika an'ity fialofany Solomona ity, ny vato izay nandrafetana azy, ny habeny ny vato, ny lokony, ny haingony, ny tafony, sy ny sisa. Azo tohizandreo dia ireo natao hoe ground amin'ny fifandraisana. Ireo no mampietsika ny sary. Ary raha iresakitsika amin'ny hoe fiara ohatra, ny ankamaroantsika manana fiara. Io fiara io tsy afaka mihetsika raha tsy misy polisy, raha tsy misy code de la route, raha tsy misy lalana mifehy, raha tsy misy tetezana, raha tsy misy lalana, sy ny sisa sy ny sisa. Ireo no ground. Ary ny fiara no atao hoe sary na zavatra mipetraka aty anoloan'ilay ground. Io ground io no mampietsika ny sary, io no mampandeha ny fiara. Fa raha tsy nisy ireo dia tsy afaka netsika ny fiara. Eto dia Jesosy no sary, izy no figure izay asehony Jaona amin'ny alalan'izao teny izao. Ka voasarika hijery azy ny maso rehetra. Inona no ataony mivezivezy eo? Voasarika hijery azy ny maso rehetra. Dia ny masony jiosy izay nanatrika ity fety fitokanana ity, fety fitokanan'ilay tempoly izay vita ny teolomo rava. Dia eto manokana ity tempoly ity ny jiosy izay najorony olombelona ihany nefa fa tsy avy amin'Andriamanitra. Ity fety firavravona ity dia ny olona ihany no nampisy azy, fa ny tompo Andriamanitra tsy nametraka azy ho tanterahina, ho hajaina isan-taona tahaka ny fety hafa. Noho izany tsy voatery nanatrika ity Jesosy, tsy voatery ho nanatrika ity fety fitokanana ity izy na ireto jiosy reto. Saingy izao fantatsika fa ny tompontsika amin'ny alalan'ny fidinana avy any an-danitra nakety an-tany dia ny incarnation amin'izany dia niditra tao amin'ny tantara izy, niditra tao amin'ny fiarahamonina izy, niditra tao amin'ny kolotsaina izay nisy tamin'izany fotoan'izany tany Palestina izy. Eto Jesosy ary dia nanaja ity fety ity, na dia tsy avy aminy azy, nanaja ny fanao mety rehetra tao amin'ny fiarahamonina izy izay tsy mifanohitra amin'ny sitrapony iray. Nanatrika ny mariazy tao Kanan'ny Galilea sy fantatsika izany. Ary eto izy dia niray haravona miaraka amin'ireo jiosy ireto. Nefa te hanararoso ity fotoana ity izy, anaova ny antso farany amin'ny vahoaka, anaova ny antso farany amin'ny jiosy. Satria nahoana? Satria efa akaiky ny Pasika. Izany hoe izao Jesosy mitarika ny mason'ny jiosy, ny mason'ny vahoaka, tsy hijery intsony ny tempoly, fa hijery azy tenany, izy izay tompony tempoly ary izy izay tempoly tena raha teo. Mitarika, misarika ny mason'ny vahoaka izy, hijery azy. Satria nahoana? Mihoatra lavitra noho ny fanokanana ny tempoly, ny mahavoaositra azy, ny mahavoaositra azy hamonjy izao tontolo izao, hitondra fiainana ho an'izao tontolo izao. Mihoatra lavitra noho ny tempoly, noho ny asin'ny tempoly. Izany fanosorony ny rainy azy hitondra famonjena sy fiainana ho antsika. Ry havana,
voasarika hijery an Jesosy koa ny masoreto jiosy reto izy saingy tsy niandray zavatra avy aminy no antony, tsy niangataka zavatra avy aminy no antony, na fanasitrana zany na teny fampahirizana zany, fa ny tsara ny Jesosy, ny ampanga ny Jesosy zany no antony nijereny azy. Ary dia no araraotiny ny nahatokana azy teo amin'ity fialofany Solomona ity, tsy teo ny mpianatra, tsisy olona mety hoe hiaro azy, no araraotiny mahirery azy. Ary dia nanatona ireto diso ireto. Fihetsika manao ahoana zany? Fihetsiky ny olona manao akory zany? Nitangorona izy ireto jiosy, nanavaka azy navany izy, nanery azy akaiky izy mba tsy hafahany mihetsika. Ary dia nametraka fanontaniana tamin'izy, valio aingana ianao tokoa va no Kristy? Valio mazava sa iza ianao? Toa karazana fitsaram-bahoaka no miseho eto, mampatsiaro ny dinam-pokon'olona tany Madagasikara tamin'ny fotoana andro, manoloana ny asan-dahalo. Jesosy anefa tsy dahalo, misy karazana dina ihany hita eto, dia ny fitoroam-bato ny olona zay miseho Andriamanitra, ny olona zay miseho mitovy amin'Andriamanitra. Ary raha misy manao zany dia manao blasfémie izy, miteny ratsy an'Andriamanitra izy, ka mendrika ny hotoram-bato. Fa tsy misy olona afaka misalotra, afaka mitondra na mampitany tenany amin'Andriamanitra. Ataovy mazava ny vaky, teninao reto jiosy reto, lazao marina, ianao va no Kristy, ianao va no Mesia. Jesosy malahelo no aseho ny jaonina eto manoloana zany fihetsiky ny jiosy zany. Jesosy malahelo manoloana ny teny fampangana azy, efa nilaza taminareo ihany aho, nefa tsy mino ianareo, hoy ny Tompo tamin'ireo jiosy ireo. Ary ny setry tenin'ny Jesosy dia mazava, tsy mba isan'ny miondroka ianareo, tsy mba isan'ny ianareo satria tsy mino ahy, fa miondroko mihaino ny feoko, zany hoe mino ahy izy, zany hoe manaraka izy. Fa arakaraky ny hitondrany Jesosy fanazavana, no toa vao mainka ilenteny reto jiosy reto ao anatin'ny lavaka lalin'ny tsy finoana ry havana. Jesosy nefa dia miseho amin'ny toetra zay tsy an'ny olona, fa amin'ny toetra zay an'Andriamanitra. Izy tian'ny olona ho vonjeny, izy miala nenina amin'ny olona mba anolorany tena ho azy. Dia lazainy tamin'ireto jiosy reto fa izay tsy mino dia tsy hanana fiainana mandrakizay, izay tsy mino dia ho very, izay tsy eo an-tanany, izay tsy eo an-tanany rainy dia ho very sy ho faty, satria eo an-tanany devoly izy. Zany no ambaran'ny teny amin'ny 20 hatramin'ny fahatelopolo amin'ity teny anjarantsika ity. Zava-dehibe ary havana, ny azahoana antoka fa eo an-tanany Jesosy, eo an-tanany ray ny ondry. Moa isika ve eo an-tanany ray, moa ianao ve eo an-tanany Jesosy, ka tsy misy marombaka anao am-pelan-tanana, fa ny ondry lazainy eto dia izao sy anao koa nge zany. Tsy misy marombaka, misy antoka lehibe zany, antoka rososona, dia ny ray sy Jesosy no miara mitazona, no miara milanja anao, miaro anao tsy ho potraka, miaro anao tsy ho bavy ny zokondro, miaro anao tsy ho azo ny fakam-panavy amin'ny devoly, miazona ny ondriny eo an-tanany Andriamanitra. Fa inona moa no tena olany reto jiosy reto any? Inona no tena olany? Izy tsy mety mamaky ny soratra manambaran'i Jesosy, tsy mety mamaky ny soratra manambaran'i Jesosy reto jiosy reto. Izy tsy miaino ny teny lazain'i Jesosy. Zao mantsy, Jesosy dia tsy niseho miariaro ny misy tokoa eto, fa toy ny olona anankiray izay manao peuse zay izy, ka manambatambatra ny soratra tsy kelikely. Ka raha teniny ho voavonjy ianao ho Jesosy,
raha te ino ka hovonvonjy ianao ridiosy dia aoka nonona ny anarako aoka maky ny anarako antsoy aho dia ho velona ianao tsy mety mamaky ny soratra ireto diosy ireto fa raha tsy izany Jesosy dia mba mino ihany reny asa zay nataoko tamin'ny anarany ray mba mino ihany reo asa nataoko reo na dia tsy matoky tsy mino ny tenako azy ianareo mino ny asa nataoko fa ireo no manambara azy dia asa nataoko tamin'ny anarany ray asa zay misy ny tombo-kasehiny ray dia ny heriny asa zay misy ny somiany ray dia ny fitiavany zany no hitarian'i Jesosy ndray azo reo mba ino ny asa zay nataony rehefa tsy ino ihany ny tenan'izy antolo olona zay nafoy ary fa amin'ny evangelista Jaona ny fampiasany ny teny hoe Jiosy dia ilazany ny mahafahavalony Jesosy azo reo noho ny tsy finoany an' Jesosy ka raha milaza zany hoe ny Jiosy dia ny fahavalony Jesosy no heviny dia mba hiveraka ry havana ny hoe olona tsy mino no mametraka fanontaniana an' Jesosy olona tsy mino no manadina azy olona tsy mino no misetrasetra azy ary ambonin'izany dia izao ny sain'ireo jiosy zay nihevitra ny masony zay nijery ny fomba fanatonany an' Jesosy dia fanao ny fahavalo tokoa zany fanao ny olona tsy mino tokoa zany fa tsy ny mpino tsy ny ondriny no anao fihetsika toy izany andao valiana avy hatrany ny fanontaniana hoe mendrika hotoram-bato ry ve Jesosy mendrika ny hotoram-bato ve izy ireo zay efa nitondra vato hitoraka azy dia zao nandatsaka tamin'ny tany ny vato teny an-tanany izy nandatsaka moramora tamin'ny tany satria nahoana Jesosy ny joro Jesosy ny teny na nitsy na nory lalana ny alanenina tamin'ny hery sy ny fahefana ny joro tamin'ny hery sy ny fahefana izy ka tsy nisy say manoloana zany heriny zany manoloana zany fahefany teniny zany tsy nisy say na dia ray azy nitorabato azy saingy tiany Jesosy tokoa ho tonga amin'ny fahalalana ny marina ireto jiosy ireto ka ino azy ka hanana fiainana mandrakizay nefa talidio koa ry havana every koa fa misy ny mivadiky efa pino nefa lasa fahavalo efa pino efa ondrin'Andriamanitra eo an-tanany nefa mipirisaka ihany lasa fahavalo ny filazantsara ndray lasa mitorabato an' Jesosy indray olona mivadika izany asa moa izy ireo ve ny mendrika hotoram-bato aoka nisy raharay no mandry zany fa aoka sika ndiny tena manoloana zao tenin'Andriamanitra zao fa am' Jesosy manokana dia tsy tokony hisy hitorabato azy ny ondriny tsy misy manao blasfème azy ny ondriny eto amin'ity teny ity ary dia antsony isika ndiny teny fa ao amin'ny boky ny Sinedriona toko fafitandiny fahadimy dia misy teny manazava kokoa ty fitoram-bato ity raha tsy voatonona ny anaran'Andriamanitra dia tsy misy blasfème ho ty boky ity ho ty teny ao amin'ny boky ny Sinedriona toko fafitandiny fahadimy raha tsy voatonona ny anaran'Andriamanitra Yahvé dia tsy misy blasfème fa raha ny lojika ny saina no ivery dia ny tenako aza isika aza no tokony hotoram-bato Jesosy mantsy miseho amiko Jesosy mantsy miseho amin'ny fiangonana miseho amintsika amin'izao teny izao izy amin'ny alalan'izao teny izao izy dia miseho amintsika ao amin'ny fanasany tompo izay ho atontsika izy dia mandehandeha ao izy mandehandeha eo izy mijoro eo izy mijery anao manokana hoe mba makaiza ny masonao voatarika hijery azy ve voatarika hiaino azy ve ny sofinao sa maniditsidina mandeha any an-kafa tsy fantatra hoe aiza ianao nefa manoloana ny fahamasinan'Andriamanitra ianao manoloana ny voninahitr'Andriamanitra ianao manoloana ny Jesosy ianao fa amin'izay angonina androna telo amin'ny anarako izy dia eo voany ao
amin'ny présent manerana zao rehetra zao manerana zao tontolo zao Andriamanitra amin'ny fotoana iray hitenenana azy dia sady eto izy no amin'ny Madagasikara no any Afrika no any États-Unis ka Jesosy mamangy ianao zao teny zao revana mijery ianao izy aoka hijery azy koa ianao aoka hijery azy aoka ho sangataka zavatra aminy fa tsy tahaka reto jusy reto zay hiampangany Jesosy mijery azy nefa tsy mangataka manatona azy nefa tsy mitalao famonjena fa Jesosy kosa te hangataka zavatra amin'izy satria ao aminy isika dia sady mpanota no marina na dia ondrin'Andriamanitra azy dia sady mpanota no marina ka mila miteny aminy mangataka amin'isika ary zany no sitrany ny anlorano tena feno azy ka hipetrahanao mahazo toky feno mahazo toky tanteraka eo an-tanany satria ondriny sy ondry fiandriny isika eto amin'ity andininy farany amin'ity teny mizara amintsika ty ary dia ino Jesosy manambara tena mazava izy eo amin'ny andininy fahavalo amin'ny telopolo fa ny ray dia ao aminy ary izy ao amin'ny ray ahoana moa ny andraisan'ny saintsika zany hoe ny ray ao aminy ary izy ao amin'ny ray mifamponina ny ray sy ny zanaka mifamponina ny zanaka sy ny ray fa ny olona eto amin'izao tontolo zao no miara-monina fa Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka fanahy masina dia mifamponina izy sarotra manazavana zany tsy tahaka ny fiarahamonintsika eto ny fiarahan'Andriamanitra telo zay ray hafa mihitsy ny firaisan'i Jesosy any mpiainana arak'izany mandray avy amin'ny firaisany amin'ny ray mandray avy amin'ny fifandraisany amin'ny ray sy ny fanamasina zany ahoana moa zany tsy firaisana sitrapo na fifanekena tsotra zany fa firaisana lalina tokoa firaisana substance roa na firaisana consubstantiel ho ny teny frantsay zany firaisana eo ao amin'ny fanasan-tompo dia nampianarina isika tany amin'ny confirmation ny ao amin'ny fanasan-tompo any Kristy la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie ao amin'ny Eucharistie ao amin'ny fanasan-tompo Jesosy ny mofo sy ny divay dia miombona ao amin'ny tena amandrany Kristy zany no fanazavana ny consubstantiation miombona ao amin'ny tena amandrany Kristy ny mofo sy ny divay zay raisitsika io tsy miova izy tsy misy transformation fa miombona amin'ny tena fa hoe ao ambaniny tena amandrany Kristy ny mofo sy ny divay ao ambaniny eo miaraka aminy eo ny mofo sy ny divay zany no anazavana ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy fifandraisana consubstantiel ao amin'ny Jesosy sika miray aminy ao ambaniny miombona aminy ka ny vokatra zany dia zao aza mandrarak'olombiandory aza mandrarak'olombiandory fa fifandraisana voajanahary fifandraisana masina fifandraisana araky ny natiora ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy fa nidina tety izy tamin'ny incarnationany ny tafinofo tahaka azy takanao ka dia misy fifandraisana amintsika noho izany fidinany tety naka ny fomba atsika ny tafinofo tahaka antsika nanomboka teo amin'ny batisa no sampana natsofoka Andriamanitra tao amin'ny Jesosy isika ka namboariny ho araky ny sitrapony namboariny ho tahaka ny endriny indray aokary isika zay mandeha zao tenin'Andriamanitra zao mba tsy ho isan'izay miemotra ka hitorabatondray an' Jesosy amin'ny fomba atsika anombondray azy eo amin'ilay azy tana vokovoko noho ny adalantsika no ditra ny fontsika noho ny fiamorantsika fa tsy zavatra ivelamvelany ny nahatongavany ny nofo fa tiany ny amonjy tiany ny amonjy anao ny zavatra hafa ivelan'izay dia sarisary ny zavatra ihany ny zavatra hafa ivelan'ny Jesosy dia zavatra mangaly zavatra fonosana ivelany ihany fa ilay tena ao anaty dia Jesosy
tsy ny fialofan'ny Solomona ny zavatra fa Jesosy zay teo tsy ny anarana no mikaonty tsy ny akanjo ny koraly tsy ny akanjo pastoraly tsy ny akanjo ny mpiandro na ny fanamiany ny diakona na ny tokopira eny fa na dia ny tempolo tao Jerosalema azy na ny toby lehibe sao tanàna na ny toby lehibe Karamalaza na ny fialofan'ny Solomona tsy ireo no zavatra fa ilay efa tonga dia Jesosy Kristy zay te olona zay te hitoetra ao anatinao zay te hanome fiainana ao anao amin'ny lalany raha mirafitra aminy tokoa ianao amin'ity fotoana ity ary dia tsy ao amin'ny fialofan'ny Solomona intsony no misy antsika fa eto amin'ity trano fiangonana ity ka aza manery an' Jesosy ilaza aminao indray hoe iza moa ianao aza manery azy anamarina ny hevitra ao anatin'ny sainao aza manery azy hiteny hevitra isaina ny zavatra ao anatinao ao anatin'ny sainao fa izy no fiainana izy no lalana izy no fahamarinana ka aoko membonahitra izy amin'ny fiainantsika sokafy ary ny varavaran'ny fonao mba hidirany indray ka anjakany ao anatinao voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisany vary fanamasina zay fa zay hatramin'ny taloha hipindraka ao mandrakizay mandrakizay amen raiso ny fidina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fampihavanana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo any amen